Takora Brangandria. Rangavavy. Sarabe aby. Zahay de tonga eto ny raha ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny lehiben'ny gouvernemanta ny Prime Ministre Andriamatoa Tsay Christian. Araky ny tenen'ny préfet tao dia vao tonga avy any Fort-Dauphin zay nomaly no tonga dia no tenen'ny Prime Ministre hoe sy maintsy tonga aty Ambandrika androany. Satria nareto koa ny fitondram-panjakana fa misy ny tanàna may taty amintsika taty zay navery entana maro samihafa arena betsaka isan-karazany namoizana ny trano nipetrahantsika. Nisy ihany koa ny naratra marary ary maro de maro ny very fanambola velona satria tsy misy tafitrano. Nefa dia amintsika malagasy zany tsy misy trano zany dia zava-doza satria aiza natoriana amin'ny alina, aiza natoriany zaza amin'ny alina. Akory ny fomba itadiavansika hametrahasika ny haresika. Asika sy afaka hipetraka agnaty ala. Sa sy marigny zany. Sy afaka mipetraka agnaty ala asika, zanasika atao akory. Zay zany ny antony sy maintsy nandehanana anaty na dia lavitra aza aty Ambandrika satria avy any Fort-Dauphin zay nakaty dia sy maintsy tonga satria iraka ny fitondram-panjakana maefa zay sy maintsy mijery ny malagasy ray manontolo indrindra fa raha anatin'ny fahasairanana anatin'ny mangirifiry reo vahoaka malagasy reo dia sy maintsy manatona sy mijery fotony ny zava-misy ny fitondram-panjakana. Mampalahelo tokoa ny zava-misy tao satria amanjato ny tragno may. Ny tragno ben'ny mpanjaka koa dia rava. Sy marina zany. Karaha rava tragno ben'ny mpanjaka manjary mampalahelo sika satria tragno ben'ny mpanjaka io dia anisany mahafoko atemoro ny foko atemoro ary mahafoko ny foko aty amin'ny tapany aty Simosinanana. Lehibe io. Dikan'izany dia sy miravoravo tanana sika. Ary sy ravoravo tanana fa voalohany indrindra dia makahery anareo vahoaka eto Ambandrika aloha izoro satria marina fa mafy nazo asika kanefa amaolombelona mampalahelo zany fa dia sy maintsy mijoro sika satria Andriamanitra sy maintsy manampy asika mampijoro asika manampy asika miatrika ny zavatra nitranga teto amintsika. Noho izay anton'izay koa dia ny fitondram-panjakana dia tonga dia avy hatrany dia natondra fanampiana vonjimaika sy rambony tanana fitenenana azy ao ny vary 200 lasaka, misy voamaina 100 lasaka, misy vilia 2,000, misy vilagny 200, misy kozakoza hoentinareo amin'ny fiainanareo andavanandro ho zarainareo koa ary misy ihany koa tragno heva atao hoe tente zany zay mbola sy tonga moa le tente fa mbola manaraka agny le camion izay ahafahanareo mametraka an'ireo tena voamafy, ireo tena sahirana, ireo tena marefo. Takizay koa satria fantatro fa lasa afo, lasa lakevo, zay izy tao. Lasa lakevo ny fianaran'ny zaza, ny cahier, stylo, dia ny direction ny fampianarana aty vadivavy fitovinany dia efa mandefa koa kit scolaire ho an'ireo zazareo, misy règle agny, misy cahier agny ahafahan'ireo zazareo manohy fianarana satria mampalahelo fa miditra mpianatra raha ohatra ka sy afaka mianatra ny zanasika. Misy ihany koa satria sisy tafo sika zao dia nandefa moustiquaire ihany koa ny direction régionale ny santé na ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny faritra vadivavy fitovinany misy moustiquaire nalefa agny dia misy fagnafody iadiasika mitazomoka. Zay rehetrarehetra zay dia mba ahafahasika miaro an'ireto zaza reto, miaro ny tenasika amin'ny sy fahasalamana mety ateraky ny moka satria mbola sy manana tafo sika ankehitriny ka dia zay mba fiarovana voalohany. Ny tenanay manokana dia nolotra 1 million d'ariary ho fananarenana ny tragno be zay fantatro fa mamparary ansika raha sy vita maika izy io zay aloha natolotra voalohany. Dia rehefa tonga Antananarivo hiteny amin'ny mpiara-miasa ahafahana mijery ahoana ny avitanan'io tragno be io
dia iresaka amin'ny madame préfet zahay andefasanay ny ambony afasika manarina ny tragnobe eto ifa Ambandrika. Manaraka an'izay dia efa enareo tao le afatra satria maina ny andro zao mba samy hitandrina ihany sika amin'ny resaka afo an-tragno satria raha fahafantarako azy fandroany Ambandrika ny may zay fa fandroasika zay dia mba tsy hisy fantelo sanatrean'izany ivavasika amin'ny Andriamanitra sy ny razana mba tsy hisin'izany fantelo fa mba samy maka andraikitra sika mijery ny fomba sy iarovasika tegna amin'ny afo mba hijery aizana sisika pompe-drano hafa koa iarovasika amin'ny fisian'ny afo mety manimba ny tontolo iainana manimba ny tragnosika ary mety mandratra sika mianakavy. Zay zany mba tokony hojerena miaraka amin'ny PDS miaraka amin'ny ray aman-dreny miaraka amin'ny mpanjaka mba hijerevanareo tsara hoe aiza ahoana ny fomba ataosika rehetrarehetra mba ahafahantsika miaro tena amin'izany trangan-javatra mamparelo zany. Eto moa dia tsy mandeha rery zahay fa dia ny ohatiny taty ny tompon'andraikitra ambony amin'ny mpitandro ny filaminana eto amin'ny faritry Fianarantsoa aty amin'ny faritry mba vadivavy sy fitovonany. Ao ny commandant région militaire faharoa mandrosy généraly hanampy anareo amin'izay fomba rehetra satria nitondra miaramila maro zahay eo avy amatao hoe corps de protection civile zay efa nomanina hanampy ny vahoaka rehefa misy ny vona salamtony na cyclone io na haitrano. Ato ny commandant ny groupement ny faritry vadivavy fitovonany amin'ny gendarmerie noentinay aty koa mba sisy ny sanatria zavatra tsy manjarinjary mety mitranga mandritra an'le fizaranareo le sakafo satria tsy maintsy zaraina amin'ny rariny izy io. Zay no fangatako zarainareo amin'ny tena voamafy fa sanatria misy magnararoatra tsy marina ve zany sisy magnararoatra fa mijery ny tena sahirany mijery an'ireo tena tratran'le fahavoazana. Ao ihany koa ny lehibe ny polisy pirenena ao amin'ny faritry Manakara zany noentina aty ihany koa satria izy ireo no tokotelo mamasan'andro amin'ny fitandrosika ny filaminana fanampinanareo vahoaka ary fitsinjovana anareo vahoaka amin'ny mety sy rariny. Ny angatahana ho zay mba manaja ny famarinana sika rehetrarehetra mba sy mavandy. Ngamba sy mavandy sika lefa firy izy tao lefa 700 mahery ny tokony apisika mialoha dia mba tokony zay 700 zay tonga etoa sao dia sanatria olona vetrotroka agny tonga etoa sekenareo zay na olona lata lokomby tagny tonga etoa seke sy mety zay fa anareo Ambandriky anareo voa lavatragno etoa e tompony le fagnapiagny meny fitondram-panjakagna.